tiako sindrina manokana eto fa noho ny fahasaran'ny lalana dia tsy misalasala ireo mpanangom-bokatra tonga aty toerana noho ny habesahan'ny vokatra aty amin'ny faritra amboniny Mandrare. Ka eo amin'izay fotoana izay mihabesaka zany ny isan'ny mpanangom-bokatra, tonga koa ny masina fitotoam-bary izay mbola tsy nisy taty teo aloha. Amin'izao efa agny amin'ny 700 na 500 angamba ny masina fitotoam-bary tafiditra aty amin'ity faritra amboniny Mandrare ity. Ka miala zany ny harerahan'ny vehivavy. Ny fitsaboana lalana ihany koa dia manana ny lanjany manokana ka natsangana toy ny nananganana ny fikambanan'ny mpampiasa rano, ny fikambanan'ny mpampiasa lalana. Taty am-piafarany Tetikasa dia lalan-dratsy mirefy 700 kilometatra no avaozina. Izany indrindra no nahatonga ny faritra iny sy nitokamon'ny intsony ary nahatonga ny varotra Androso amin'ity toerana andalam-pivoarana ity. Lasa nisy fitanterana azo antoka nampisokatra ny varotra ary nisy vokatra fanampiny ihany koa niantoka ny fitombony fidiram-boly. Nanana risy hamokatra ny mpamboly satria ankehitriny ireo mpanangom-bokatra dia sahy tonga mividy mandavataona. Tena azo sapain-tanana ny vokatra. Maravidy roa. Amin'izao fotoana izao, ny mponina Mandrare dia efa manana zotra ampitanterana mitondra azy mankany an-tsena eny amin'ny komina manodidina. Eny faritra any amin'ny renivohitry ny faritra Nosy dia Fort-dauphin. Ny tahan'ny fidirana ny sekoly fanabeazana fototra dia nitombo ho lasa 700 isan-jato. Ary noho ny fisian'ny ambom-bava dia afaka nanatanteraka fiariana lalam-barotra hafa ny mpamokatra toy ity fanefena eto Tsivory ity. Ary ny mpanefy dia manamboatra fitaovam-pamokarana ihany. Amin'ny ankapobeny dia nampivoatra ny fari-piainana amin'ny faritra atsimo mihitsy ny PHPM. Mariana fa nanomboka tamin'ny taona 2010 ny salan'ny fidiram-bola amin'ny tokantrano iray dia nitombo 770 isan-jato na dia maro azy ireo otrikarenam-bola azo trandrahana. Hatramin'izao, ny teknika vaovao ny amin'ny fambolem-bary izay tena mamokatra tokoa dia mbola ny 520 isan-jato mpamboly ihany no mampiatra azy. Ary ny tanimboly voatondraka rehetra dia tsy mbola nambolena avokoa akory azy. Raha azo ny tanana mihoatra ny fepitaona ny asa natomboky ny PHPM dia maro ireo lahatra fa hitombo hatrany ny fivoarana. Afaka nijoro vavolombelona tanteraka amin'izany ireo izay nandray tombontsoa tamin'ny Tetikasa. Le nizaragny le namboatra tragno tôle, le nividy radio, le nividy masina moa zay nividy masina. Izay zany. Le avy eo amizay zany zay sisambola ay zany natao amin'ny kesy. Izay zany.